Faly miarahaba antsika rehetra indray amin'izao andro faly marsa fety ny vehivavy izao. Androany zany dia manolotra ny fiarabana ho antsika vehivavy rehetrarehetra, indrindra ny vehivavy tantsaha izay mpikambana farma. Manolotra izany firarian-tsoa izany ho antsika rehetra. Tsapa tokoa ny adidy sy andraikitra izay miandry antsika rehetra, indrindra amin'izao fiantraikan'ny fiovany toetrandro izao. Tsy hananana fotoana mba hipetrapetrahana na ialana sasatra, na dia fotoana fohy aza dia tena hita hoe manan-danja tokoa satria tsapa tokoa ny fahasahiranana, tsapa ny fahasahitan'ny fiainana. Dia mandrisika antsika rehetra izany sy mampahery mba hiezaka hatrany hanao ny aina tsy ho zavatra amin'ny fikarakarana ny fambolena izay fotom-pivelomantsika ary mba hanaraka ny famokarana manaraka ny toetrandro satria tsapa tokoa fa efa miovatra amin'ny famokarana azy, tsy maintsy manaraka ny vanim-potoana satria tsy manana orana ampy intsony tsika ka ahafahana hoe manao fambolena maharitra, fa tsy maintsy fambolena izay mifanaraka amin'izany no ataontsika. Amin'izao fotoana izao zany dia mampirisika indrindra satria ny farma dia miezaka hatrany mamokatra amin'ny ara-boajanahary izay tsy manimba ny tontolo iainana, tsy manimba ny tsy mampiasa zezika simika na ny pesticide simika izay ampihenana ny famoahana carbone izay anisan'ny miteraka hafanana be sady miteraka ny haintany. Ka dia manantena fa hiezaka hatrany anaraka izay fomba teknika famokarana izay satria mila vokatra, mila sakafo ampitsika ary dia anaraka ny fepetra sy toromarika izay ataontsika ato amin'ny fikambanana. Dia manantena fa azo vokatra tsara tsika amin'ny taona 2023 ity ka hiena ny tsy fahampiana ara-tsakafo, hiena ny fahantrana fa mba hitombo kosa ny volameditra. Ka dia makahery-tsika rehetra zany amin'izao andro ny valo marsa ho antsika vehivavy izao. Tsara mifety fa tsy manao tafahoatra fa atonony, fa nefa kosa ny adidy sy andraikitra satria izay ny antony ankalasantsika an'izany valo marsa izany hoe anehoantsika fa manana adidy sy andraikitra ary mahavita ny vehivavy, indrindra ny vehivavy tantsaha. Dia miarahaba antsika rehetra.